Mitohy ny formation PHP ataontsika. Zao tsika dia hiditra amin'ny resaka variable. Ny variable voalohany dia zavatra afaka miovaova arak'izay anaran'izay. Zany hoe ny contenu ao anatiny dia afaka miovaova fa tsy fixe. Faharoa, ny variable dia information kely dia kely izay mipetraka any anaty mémoire vive, any anaty RAM zany. Dia temporairement le izy mipetraka any, zany hoe rehefa maty le ordinateur dia voafafa le information napetrakitsika tao. Na rehefa mihidy le ho an'ny PHP, rehefa mihidy le navigateur dia voafafa le information natao tao. Dia ny tena ilaivana azy moa dia hoe ametrahana données zany le variable, fa données temporaire zany. Iny andray Sublime Text isika. Voafako reto dia sokafantsika le projet efa nataontsika teo. File dia open file. Dia makany amin'ny F atsika satria ny anahy any amin'ny F no installeko le WAMP, fa tsy manino na any amin'ny C na any amin'izay disque ataonao. Sokafantsika le WAMP www dia makany amin'ny formation nanaovantsika anazy dia le page zao. Zay. Dia fafantsika daholo reto rehetrarehetra, ataontsika code PHP fotsiny. Dia ny variable dia manana anarana. Ohatra hoe variable nom ametrahantsika nom, ohatra hoe variable x ametrahantsika chiffre, variable y ametrahantsika lettre anankiray, sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny anarana variable dia tsy maintsy miatomboka amin'ny dollar. Dia apetraka amin'izay ny anarana rehefa eo, ohatra hoe dollar nom. Dia any anatina variable anankiray dia misy données araka le niresahantsika teo. Dia ataontsika hoe dollar nom reçoit rakoto. Dia tsy adino mihitsy ny point virgule. Rehefa mahavita code iray amin'ny PHP dia manao point virgule. Io zao variable iray io rakoto io. Dia faharoa, ohatra hoe amorona variable iray tsika, atsotsika hoe x. Dia ao anatin'io x io misy valeur ohatra hoe 5. Dia dollar x reçoit 5. Azo adino mihitsy fa ny anarana variable amin'ny PHP dia miatomboka amin'ny dollar. Dia ohatra hoe tsika manana dollar y reçoit 6 ohatra. Dia afaka mbola mamorona variable tsika hoe résultat. Tsy azo adino le dollar eo aloha. Reçoit 4 ohatra. Zao. Dia afaka afishentsika ny données ao anatin'io variable io. Dia efa nianatra an'le echo tsika tamin'ny lesona voalohany indrindra, dia ampiasaintsika le echo. Tsika ohatra hoe echo dollar nom. Dia alaintsika le WAMP, le maitsomaitso kely aty amin'ny sisiny. Dia na tonga dia sokafantsika le navigateur sy maninona. Dia tonga any amin'ny Facebook indray le izy. Dia sokafantsika le localhost.
de slash formation de page.php le izy teo izy ka afatsika de io le afficheny rakoto afaka affichena zany a zavatra ray ao anaty variable ohatra hoe affichentsika le x echo actualisena de ny affiché 5 zay de afaka ataotsika ohatra zao hoe sady miaffiché texte isika no miaffiché le variable le données ao anaty le variable ohatra hoe votre nom est $, $non de asina point manelinelana izy roa dikan'ity de hoe ny information atao anatin'ity nom ty $non ty variable ty de atambatra am'le information non tsy information fa atambatra am'ty texte ty hoe votre nom est zay de jery navigateur sika actualisena de lasa hoe votre nom est rakoto ty point ty natsona hoe concaténation zany hoe fanambarana chaîne anankiroa zany atambatra idirantsika zay rehefa kelikely eo de afaka manao an'izao koa tsika hoe asitsika balise HTML ao de faranatsika amina balise HTML H1 afaka ampidirana code HTML ao any anaty code PHP de rehefa manao an'io tsika de lasa ngeza be le izy eo koa lasa hoe votre nom est rakoto zay zany ny fomba fiaffichena anazy de morona variable ray indray tsika hoe âge exemple 65 de ataotsika echo indray ataotsika h2 indray h2 votre âge est $âge des points h2 de le h2 moa zany manao titre kelikely kokoa noho le h1 de zavatra nataotsika teto hoe ty texte ty atambatra am'ty âge ty de zay rehetrarehetra teo aloha zay zany hoe reto atambatra am'ty chaîne ray manaraka ity de raha actualiser sika de misy hoe votre âge est 65 zay de mbola maro ny zavatra afaka atao amina variable fafako lo reto afaka anaovana addition izy opérateur plus soustraction menal moins division slash pourcent modulo zany hoe reste de la division azavaiko zay rehefa avy eo de multiplication le lalany étoile zay de dramatsika avy eo afaka reto ambony reto ohatra hoe $résultat reçoit $x plus y plus $y azafady de affichentsika io hoe echo réponse de point résultat de raha zao ny atao de ny valiny ao anatin'io résultat io zany de hoe 5 plus 6 égale 11 voafafa le 4 satria ny variable rehefa ampidirana zavatra hafa de voafafa le données teo aloha zay zany tadidina foana hoe
écraser les données teo aloha. De affichentsika le izy de ozy izy hoe réponse 11 zay. De anao exemplaire indray tsika hoe asisika retour à la ligne ty BR en retour à la ligne amin'ny PHP mba hatsaratsara le endrika fotsiny io de ohatra hoe x2 reçoit 20 de y2 reçoit 5 de ataontsika hoe dollar résultat ihany afaka tsindriana ohatr'izao le izy reçoit x2 modulo 5. Les modulo zany de reste de la division hoany zay mbola tsy maharaka an'izay de ohatr'izao zay aka tableau kely mihitsy aloha. Raha ohatra hoe manao 20 zany ianao divisenao par 2 par 5 5 fois 4 20 de reste 0. Ity zany no reste de la division iny le modulo iny. Raha manao ohatr'izao zany ianao hoe 20% 5 de mivalan'izay 0. Karaha manao ianao hoe dollar x pourcent dollar y de raha ohatra ka hoe 20 tao anatin'le x ary 5 tao anatin'le y de manome 0 zay. Zay zany le modulo ho an'izay nanadina. De affichentsika indray koa ty hoe modulo non ataontsika ohatra hoe dollar x2 de apetsika texte ao aorianany modulo point dollar y2 point point dollar résultat. De ozy izy hoe 20 modulo 5 0 satria ahoana nanaovantsika an'le izy teo x2 20 y2 5 de 0 mivalan'izay mazava ho azy. De afaka manao multiplication tsika, afaka manao division be de be zavatra azontsika atao. De zay zavatra afaka atao amin'ny variable mbola be de be le izy fa tohizantsika amin'ny vidéo manaraka eo indray. De manasa antsika tiany chaîne anay ato amin'ny YouTube tapena fotsiny hoe Nirinfo de mipoitra daholo io misy orange io zahay io. De ato amin'ny Facebook misy hoe Nirinfo omena eo amin'ny description eo ny page Facebook de ao nareo afaka manontany hoe raha misy tsy azo de afaka manontany afaka mijery ny vaovao momba ny Nirinfo ihany koa sy ny sisa sy ny sisa. De aza adino mitsidika ny page Facebook.